Iresaka tontolon'ny fanatanjahantena ny baolina lavalava tsy mbola nahazo alalana avy amin'ny mpitantana ny Malagasy rugby ny lalao fiadinany amboaran'ny ben'ny tanàna Antananarivo izay atao etsy Mahamasina ny alahady zao. Noho izany tsy ara-dalàna io lalao io raha izao fanampy fanazavana izao. Na présidence na primature na ministère ny tanora sy fanatanjahantena dia tsy afaka manome lalana anao rugby izany mihitsy. Ny Malagasy rugby irery ihany no entité sportive eto Madagasikara afaka manome lalana anao compétition na tournoi eto Madagasikara. Dia eto zay de tena miala tsiny amin'ny Madame le maire mihitsy zany zay fa ny mpanolotsaina na mpikarakara an'io match io zany dia mamandalitra any Madame le maire fa hoe efa afaka mandeha io match an'io. Eto zay de miteny mihitsy hoe tsy misy avalina ny Malagasy rugby ny match ilay coupe de maire io tsy misy ary de mbola mamerina ny fialatsiny zay fa aminay io zany de match tsy ara-dalàna io match io noho ny zavatra ataony ireo tompon'andraikitra zay mpikarakara eo zany.